Madagascar Information. Miezaka hatrany ny signal nakaiky ny mpanjifa. Ny orinasa IDIS no orinasa mpanjinjara ity marika ity eto Madagasikara. Ny karakara lalao tombola goavana ny orinasa ny sivy hatramin'ny 20 ny volana jiona lasa teo nandritra ny fankalazana ny fentim-pirenena. Izy zany misy lalao tombola karakarain'ny orinasa IDIS. Ny orinasa IDIS distributeur exclusif ny marika signal eto Madagasikara. Dia tao anatin'ny volana jiona no nanaovana ilay tombola, izany hoe nanao achana produit signal ny mpanjifa dia nandray anjara tamin'ilay lalao achana nanomboka teo amin'ny 15 miliary teo zany natao dia nahazo ticket. Dia nisy tirage au sort natao tamin'ny 20 jolay, dia nisy folo ny tsara vitana tao anatin'ilay izy. Loka voalohany moa zany dia araky mitatsika frigo, loka faharoa cuisinière à gaz, loka fahatelo télévision, ny fahaefatra micro-ondes dia ny fahadimy mixeur mélangeur. Dia androany zany no mitolorana ho an'ireo tsara vitandreo ny loka avy amin'ny orinasa IDIS ary niara-miasa tamin'ny Shoprite ihany koa ny orinasa tao anatin'izay tombola. Anisan'ny marika voalohany ao Eropa ny marika signal raha ho an'ny fikojakojana ny ativava. Tsy hijanona hatreo ny fikarakarana lalao tombola ho an'izy taona ity fa hitohy hatrany. Raha ho an'ny marika signal manokana, ny promotion irenivon'ireo mpanjara zany aloha ny misy amin'izao fotoana izao. Tsara patsahifana hoe ny signal moa zany anisan'ny marika voalohany indrindra ao Eropa raha ho an'ny fikojakojana ny ativava, satria ny signal misy dentifrice, misy borosy nify dia misy fanaovana dent de bouche ihany koa. Dia any amin'ny resaka promotion zany aloha zany no tena misy ny marika signal indray amin'izao, fa raha ho an'ny orinasa IDIS manokana dia misy ny marika hafa izay mbola tsinjarain'ny orinasa io, dia any amin'ireo marika hafa ireo indray mbola hisy tombola ihany koa amin'ity taona ity. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.